Vehivavy lehibe 10 taona avy nanendaka noho ny samborin'ny polisy pirenena CSP 4 ny zoma lasa teo teny ankehitriny aigle noir ambodiny sotriny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro tsy ampela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia mahakasika ny fanendahana izay vehivavy lehibe 10 taona no nahavandoza tamin'izany no iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto misy fatin-jazakely hita tao anatin'ny sachet teny andoharano fotsy mahalavolona tamin'ity herinandro ity teo amin'ny hadivory atsimon'ny FJKM zazakely efa tsy misy tanan'ila sy tongotr'ila no hita misy ratra eo amin'ny tratrany hoy ny olona izay nanatry maso mpitsindroka fako no nahita azy io ary nampilaza dokotera teny an-toerana ireo manodidina ireo tonga tany ihany koa ny gendarmerie am-pirenena mba nijery ny zavamisy teo amin'io toerana izay voalaza io teleferika tsy nandeha narary ilay conducteur vazaha izay no antony nampiato ilay zotra mbola ho avy ny recrutement sy ny formation ho an'ny mpamory teratany malagasy hoy ny fanazavana hatrany mahakasika ny resabe mandeha etsiroa amin'ny fahalasana ny bentanany talatavolon'ondry izay niteraka fantonina maro tao anaty mozoritserasera Facebook tao dia nilaza ny antony izay tena nahafaty an'izany ireo tompon'andraikitra izay nanao fanadihadiana tao anatin'ity fahalasana ny bentanana ity ary tompo no voalaza fa nahafaty tampoka ilay bentanana fantatra mantsy fa nametraka fangatahana ny solombavambahoaka atim avaradrano ka ny gendarmerie fiadanana no nanao réquisition hanaovana autopsie nomeny fitsarana alalana moa izany fangatahana izany natria ny zandary avy ny fiadanana recherche sy avy ny talatavolon'ondry ary polisy avy ao amin'ny brigade criminelle anosy ny autopsie rehetra izay natao hita tamin'izany fa narary fo izy ka izay no nitarika ny fahafatesana tampoka ary tsy misy famonona ny nina natao izany hoy ny manampahefana raha nitondra ny fanazavana mahakasika an'ity fahalasana ny bentanana ny talatavolon'ondry izay maty tampoka ary nanaitra ny besiny maro indrindra fa ireo ponina eny talatavolon'ondry eny no ity bentanana ity izay tena mamin'izy ireo tokoa ary tena ankaiky ny fony vahoaka tanteraka ity bentanana izay maty tampoka tamin'ny fomba tena tsy nampoiziny ireo olona izay tena toerana ireo na ny vady aman-janany aza dia tena tsy nino mihitsiny an'izay fahalasana ny tampoka izay fa izay moa ilay lahatra avy ao ambony ka tsy misy afa-manoatra amin'izay lahatra izay ka dia mirary finoana fenotrany ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao fahalasana ity olomanga ny talatany volon'ondry ity ainganeho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony vehivavy malagasy iray 20 taona voaterabao no samborina tao amin'ny hôpitaly Chaine tany Maurice tany tamin'iny andro afaka omahaliny nipetraka tsy ara-dalàna tany Maurice izy io nanomboka ny volana Desambra 2024 tsy manana taratasy izy nandritra izany teraka vavikely izy 10 andro lasa izay ary mbola tao amin'ny hôpitaly no nalain'ny polisy haverina amody an-tanindrazana izy mianaka araky ny voalazan'ny fanjakana any an-toerana trany tsara ho marihana fa ny Mauriciana dia tsy manaiky velively amin'izay fipetrahana ny aminy noho ny tsy fananana taratasy ara-dalàna mba ahafahana mipetraka an'izay fa izay tratra dia tsy maintsy alefan'izy ireo mody avokoa resaka halatra indray tovolahy tratra namaky trano teny Nosy tamin'ity herinandro ity somary lany moka ny tarehiny ary efa lasan'ny polisy moa ity ranamana ity taorian'izao natratraranazy izao satria araky ny hita amin'ny sary atrany dia tena nivadika sinosinoa endrika zany ilay ranamana rehefa tratra ny daroka izay mandrivorivo nahazo azy teny an-toerana iteny no ny hatezerany fokon'olona izay nanampatrany hatezerany tamin'ity tovolahy izay mpamaky trano teny an-toerana ity hafatra hatrany mitandrema izy ireo amin'izay tia kely sy ny halatra madinidinika izay fa tsy andefitra aminao mihitsy ny vahoaka amin'izao fianana efa sarotra izao dia anao nefa ny mieritreritra hitango fotsiny
amin'ny fananan'olona izay anaovanao halatralatra anao isan-karazany izay rehefa ratra dia tsy maintsy ho faiziny voaka ianao amin'izay halatra izay mahazatra anao izay andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay vehivavy 20 taona izay tratra nanendaka tamin'ity herinandro ity efa ela moa isika izay no mandresy mahita foana fa misy ireo karazan'olona izay miaina ao anatin'izay gaboraraka sy ny fahazarana mangalatra sy manendaka itsiro izay indrindra fa ny ao an-tananarivo renivohitra dia azo lazaina fa tompon-daka mihitsy amin'io resaka sintomahery io raha ny Madagasikara no resahana na ny tanora izany na ny olon-dehibe ary na ny ankizikely aza dia efa mahay miaina ao anatin'izay fahazaran-dratsy amin'ny fanaovana sintomahery tsiroa izay na mandeha an-tongotra ianao na any anaty fiara dia matetika lasibatra anireo mpanao sintomahery foana amin'izay fahazaran'izy ireo manao asa ratsy amin'ny fanendahana etsiro izay indrindra fa ny amin'ny andro alina dia vao maika aza tena loza ny zava-miseho ao an-tananarivo renivohitra ao noho ny fahazarana amin'izay resaka fanaovana sintomahery sy ny halatra madinidinika izay ny harim-paosy sy ny tariny moa efa tsy resahana intsony raha ao an-tananarivo renivohitra ao no asiana resaka amin'ity resaka kialatralatra ity nanaitra ny maro ihany raha vantany vao nahita sy nandrefa vehivavy iray izay 20 taona avy nanendaka no voasambotra ny police pirenena CSP 4 ny zoma lasa teo iny teny amin'ny aigle noir Ambodisotry izay toerana mahamay sady faritra mena amin'ity resaka sintomahery sy fanendahana ity raha nanao fisafona ny police dia nisy vehivavy iray izay tonga ny lavonjy sy ny taraina fa voaendaka ary lasa ny poketrany nokarohina ilay tomponantoka tamin'izany ka mbola hita teny amin'ny tiramatoa ity ny poketra izay avy nalainy ankeriny araky ny fanazavany polisy hatrany midika izany fa tsy ny tanora ihany no manao asa fanendahana eny amin'ireo toerana mahamay ao an-tananarivo renivohitra ireo na ireo olona izay azo lazaina fa efa zokiny sy ireo azo sokajina fa ao anatin'ny be antitra aza dia miaina amin'izay resaka asa fanendahana sy sintomahery izay tena efa ratsy ny tany Kamila Melo ihany ry zareo amin'ity resaka asa fanendahana ao an-tananarivo renivohitra ity amin'izao fotoana izao izay no matsaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa